Mahoraka tokoa ty mahakasika ny fanapahan-kevitra raisy ny fanjakana Amerikana izay tarehan'ny administration Trump moa zany. Madagasikara dia tsy hoe miavaka amin'ny rehetra. Na izany na tsy izany samy manana ny endrika isehony ilay fifanakalozana amin'izareo Amerikana. Io moa dia hoe nahita zany ny Amerikana hoe fisarantsika aba 70 isan-jato dia namoaha zareo hoe fisaran zareo aba 70 isan-jato zany ny entana avy etỳ Madagasikara. Rehefa jerevina dia hoe tena fisarantsika tokoa ve zareo, mety manana fakapana andeha maly moa zany ny malagasy. Iny dia resana hoe sika mila mitandrina tsara, mila manana recul tsara, fa misy zavatra mila déchiffrenao. Voalohany aloha mety tsy mitombina tokoa hoe 70 isan-jato amin'ilay resaka aba. Sia koa tsy nametraka barrière commerciale amin'ny Amerikana, fa mitombina kosa ilay currency manipulation, ilay manipulation na devise zany betsaka amin'ny zavatra fanaklozantsika amin'ny Amerikana. Ohatra ao anatin'ny tsenenako any resaka textile 50 isan-jato ny matera ampiasaina amin'io dia afarantsika avy any Chine. Dia tsy mifandanja ihany koa ilay ara-bahatra satria efa mahatratra any amin'ny 700 tapitrisa de dollara anoany ny exportationtsika any États-Unis zany, nefa ny miditra aty mijifaintsika avy amin'izareo tena amin'ny 50 tapitrisa dollara fotsiny. Zareo tena tsy mifandanja, fa lasa misy déficit ngezabe zany ny zareo Amerikana ao anatin'izay fifandanjana izay. Zanaty zany efa misy tondro-zotra napetraky ny Amerikana. Voalohany dia make America safe, make America stronger, make America more prosperous. Io zany ny azy. Ahorany ny ahafahan'zareo miantoka ny sécurité an'zareo. Tena miantoka ny sécurité nationale ny États-Unis mihitsy, ohatra ny mahakasika ny resaka critical minerals. Efa fantatsika zany pimasy zany ao Madagasikara, ary mbola tsy nanana maso ivotany États-Unis isika efa nomena ny mahay stop mahakasika ny MSP na ny Mineral Security Partnership, mba ahafahana zareo miantoka ny approvisionnement mitohy momba ny io resaka critical minerals io zany mivokatra arenan-kibon'ny tany izay ilainy tsy mirehitra akory. Ary zay le ao amin'ilay annexe 2 ao anatin'io zavatra io zany mila vakina tsara le izy hoe tsy surtaxen zareo ny mahakasika ny critical minerals. Dia anjarantsika zany mahay mandray fanapahan-kevitra fa zavatra mifamatotra eo. Ary tsika na nanao an'ilay sary ihany na marina fa ara-varotra ny AGOA, ministry ny varotra sy ny industrie na dia tany, fa maninona kemoa na dia tany koa ary ministry ny minina. Fantatsika zany zay fa mila haitsika mahay négocier. Tsika tsy afaka mampitahantsika ny firenena hafa zany na i Comore ny asotsika zao manomboka manao tsiravina tsika ny afrikana zay hoe vonjentsika tamin'ny Covid, efa samy lasa lavitra daholo ny olona ary mahay milalao ao anatin'ilay ataontsika hoe fifanakarozana ara-bahatra izay firenena izay. Sika tena taraiky eto no zany anjarantsika ny mahay midéchiffrer tsara ny fomba iarahana miasa amin'ny Amerikana. Teteny izy hoe meo antoka izy mahakasika ny fampiasam-bola vaventy amin'ny resaka critical minerals eto, ary ataovy betsaka ihany koa ny sous-traitance ny Amerikana eto Madagasikara. Fa efa hita hoe miezaka manatsara ny image ny fanjakana malagasy amin'ilay miezaka manakisaka an'ireo le olona tsika hoe mamofopofona sinoa, satria matanjaka loatra ny influence sinoa sy ny fibahana toerana sinoa amin'ny tsena eto Madagasikara zany. Dia nefa betsaka ny tinakitsika amin'ny Amerikana na ny ataontsika hoe ny lobbying samihafa amin'ny findramam-bola iraisam-pirenena na tsy resaka amin'ny banque mondiale sy ny FMI tsika izay andraisan'zareo anjatra ny zavatra fa indrindra oza ny fanampiana amin'ny maha olona, ny resaka tontolo iainana sy zavatra maro samihafa mifamatotra ireo. Fa tsy hoe tia varotra dia tia ny aba dia tsy afaka atao calcul tsotra be ohatr'izay izy, fa misy ifandraisany marafan'ny politika io ary tena misy zavatra telo napetraka an'zareo dia anjarantsika midéchiffrer anazy. Fa mampalahelo amin'izao fotoana zao fa efa misy orinasa tsy le tsofina fa efa eo andalina pikantonana, satria efa nanajanona ny commande ny zareo Amerikana amin'ny resaka zone franche manondrana zavatra ny États-Unis io zany. Ka raha sanatria vava miteny ka tsy tafavoaka io AGOA io analiny maro miasa maty. Isika nefa malagasy tsy manana fahafahana mamorona asa, indrindra mampitombo isa ny olona afaka mamokatra amin'izay resaka ny macroéconomie zay. Dia mila mahay tsara isika mipetraka ambony tany ny tongotra, dia mila mahay mifampiaino ihany koa isika fa firenena iaraha-manana ity Madagasikara ity.